malagasy iresaka momba ny fiaina ara-tsosialy ihany isika androany saingy mikasika manokana ny fandarana asan'ny tahirim-pirenena momba ny fiaina ara-tsosialy izay natomboka tamin'ny taondasa dia ny fametrahana ny guichet forain na ny kinavy samy teti-vohitra manerina ny nosy. Taorian'ny faritra Amoromanisy aloatra mangoro ary ny faritra Atsinanana dia ny faritra Diana indray no hitondrako anao amin'ity indray mitoraka ity. Komuna misa 40 miparitaka ato anatin'ny distrika 3 dia Antsiranana faharoa, Osbe ary Ambanja no nanaovana ny hetsika kinapy samy teti-vohitra nanomboka tamin'ny 4 aprily teo ary tsy hifarina raha tsy amin'ny 17 ny volana aprily ho avy izao. 20 kilometatra miala ny tanànan'ny Degossuarez no misy ny komuna Ramena ato anatin'ny distrika Antsiranana faharoa. Toerana izay no safidian'ny tahirim-pirenena nanokafana ny fitetezam-bohitra taty amin'ny faritra Diana. Malaza amin'ny mahatoeram-pitsangatsanganana azy Ramena. Araka izany dia maro amin'ireo mponina no mivelona amin'ny fizahantany. Betsaka raha teo ny trano fandraisam-bahiny ety an-toerana. Ny tena nampiavaka ny commune rurale Ramena dia en tant que lieu touristique zany Ramena dia misy ao ny employeur maro dia maro. Ary anisan'izany koa dia Ramena dia centralisé ao koa zany ny EPP anankidimy izay ao anatin'ny zapony Ramena. Ka izay zavatra anankiroa izay no ny antony ny safidianana ny anaovana ny ouverture officielle ny guichet forain na ny kinapy samy teti-vohitra eto amin'ny commune rurale Ramena. Ny anala fahasahiranana ireo mpiasa sy ny mpampiasa moa no antony ahatongavan'ny ekipa ny tahirim-pirenena ety fotony toy izao. Tetikasa napetraka kinapy sy nanomboka tamin'ny herintaona kinapy samy teti-vohitra satria marina tokoa fa mbola tsy misy ny kinapy sahiran'i Madagasikara na dia izay ary ny tanjona efa 7 zao no maso ivoan'ny kinapy sahiran'i Madagasikara nefa na ny distrika atsika fotsiny ary dia efa maro lavitra noho izay. Ka izay moa zany no nanapahan'ny kinapy sahefitra hoe tsy hanao fahasambaho ny kinapy sahiandro fotsiny fa anatona ihany kosa andreo vahoaka sahaniny hatrany amin'ny toerana izay mbola tsy misy maso ivo mba hanamorana ny fikirakirana sy ny fikarakarana ny dosie andreo olona sahaniny sy ireo olona izay mbola ho sahaniny. Isan'ny mahazo tombotsoa amin'izao guichet forain izao ireo mpampianatra frama iantoan'ny fanjakana na ilay fantatsika amin'ny teny vahiny hoe maître frama subventionné par l'État. Raha ny teto amin'ny EPP Ramena manokana dia ny isa 5 izy ireo no tonga nikarakara ny antota taratasy kinaps. Anisan'izany Madame Ravonirina Permanina mananjanaka roa efa taona izao na mpampianatra frama azy. Mikarakara dossier-naka za tamin'ny toeram-piasako dia mikarakara dossier zanako, certificat de vie za fa misy zanaka fa mianatra, certificat de scolarité dia copie-ndreo jiaby zegny karakaraiko aby. Naresilatra za zegny fotony amin'ny leka retraite agny zaho misy avantagenaka avy eo amin'ny volan-jaza fitezako ny zanako. Ny fitsinjovana noavy toy ny fisotrondronono, ny fanampiana ny fianakaviana toy ny volan-jaza sy ny volan'ny bevoka, ny solon-takaitra ho an'ny voan'ny loza amperinasa, ireo amin'ny ankapobeny no tena mahasarika ireo olona tonga teto amin'ny EPP Ramena. Keny vian'ny kinapy saty zegny naravoravo za satria tombosoa azonay aminazy ity mahazo volan-jaza zanakanay bokeo leran'izay matoe mba mahazo retraite. Okay. Misaotra ny kinapsa mba nikarakara zay bokeo nagnatona zay akaiky koa. Afapo amin'izao fanantonany kinapsa ety fotony izao ireo mpiasa sy ny mpampiasa sady tsy lany vola no tsy lany fotoana ivezivezena any Antsiranana. Teo aloha mantsy dia votery mandany 5,000 ariary amin'ny saran-dalana mandroso sy miverina ary mamono tapakandro mahery vao mahavita ny fikarakarana taratasy any Antsiranana. Fanokafana ihany moa ny teto amin'ny EPP Ramena fa mbola nitohy tany amin'ireo zapo 4 tany Antsahampano, Joffreville, Mahavanina ary Anivy Nord izay samy ao anatin'ny distrika Antsiranana faharoa ny guichet forain. Ny tombony ato amin'ny ministère fanabeazam-pirenena voalohany amin'ny fagnatoana ny KNAPS aty amin'ny commune dia magnamevagna avy hatrany ny frais de déplacement.
ho an'ny mpampianatra. Taloha zany ny tompony andraikitry no magnano mpagnelagnelan ny mpampianatra sy ny knaps, ohatra zany chef zapy, chef cisco. Fa am'izao fotoana zegny no ny knaps zegny magnatogno aty amin'ny commune, aty amin'ny zapy zany, moramora koa zegny hiatrehagna mivantana eo amin'ny mpampianatra tegna voakasiky ny filagna ny fagnampiagna ny knaps sy ny knaps mivantana zegny, ary avy hatrany dia vita ny taratasy. Marina fa ny hetsika knaps mitety vohitra dia tsy natao andreo mpampianatra framma ihany, fa ny antsoina ireo rehetra manandrara ato anatin'ny knaps. Teto Ramena ohatra dia anisany nanaovana fanentanana ireo trano fandraisam-bahiny izay mampiasa olona maro. Ny teny moa dia miarahaba ny vahoaka rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Tegna zava-dehibe eo amin'ny mpiasa ny fagnanaovana hetsika tahaka itony. Satria tsy vitsy amin'ireny mpiasa regny no tsy mahavita ny cotisation, ka rehefa tonga ny fotoagna fara ny asagna dia tsy misy zavatra azo raisina satria tsy vita ny cotisation. Ka ny fanaovana hetsika ohatrantony dia voalohany dia manao fampahafantarana ny olona zay tokony fanandrify amin'izay, na ny mpiasa na ny mpampiasa, dia samy mahafantatra ka tokotro andray ny adidy fanandrify azy ny roa tonta zay voalazako teo, ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ny zara roa ny ekipan'ny knaps, ny andiany voalohany tany Antsiranana faharoa sy Ambilobe, ny ekipa faharoa kosa nanomboka teto amin'ny distrika ny Nosy-Be. Toerana telo no tetezin'ny ekipa, ka anisan'izany ny teto amin'ny komina Befotaka izay aty amin'ny faritra andrefan'ny Nosy-Be. Lalana 30 minitra raha mandeha fiara mankany Foloben'ny Knapsa Aojamanjary, 5 ariary kosa no sarandalana amin'izany. Nanomboka tamin'ny 4 teo zany, 4 amin'ny 23 avril no mifarana ty hetsika ty. Ny tanàna efa vita ho an'ny distrika Nosy-Be manokana dia Ambatosavavy, Bemanondrobe, ary eto Befotaka motsika amin'izao fotoana izao. Ny mbola ho atao manaraka zany amin'ny Alatsinainy dia miampita ranomasina kely Makarieny Kosikomba zany ny ekipan'ny Guichet Forain, dia manaraka an'io izy eto Elville. Aorinan'io indray izy mbola miverina kany makany Nosikomba indray any amin'ny toerana atao hoe Anjiabe, dia manaraka an'io izy manao ny eo Jamanjary sy ny manodidina. Amin'ny herinandro manaraka an'io izy dia makany Ambanja, ka amin'ny distrikany Ambanja dia reto tanàna anaky-efatra reto no teteziny. Bemanevika izy 2 andro, Aojango izy 2 andro, any Akarambe izy 2 andro, ary Antsakoamanondro izy 2 andro. Zay zany ny programa ho an'ny distrikan'ny Nosy-Be sy Ambanja manokana. Raha ny fiaraha-miasan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Knaps no asian-teny dia mahatratra 7 ireo mpampianatra framo izay miparitaka amin'ny zapy ato anatin'ny distrika Nosy-Be. Nisy moa ny fanentanana manokana nataon'ireo tompon'andraikitry ny fampianarana mba anantonana ireny mpampianatra ireny ny EPP Befotaka tamin'ity andro ity. Namory talentsikoly jiaby nagnary groupement zay tamin'ny cheflieny zapy tao no nagnentagnana ro talentsikoly regny mba hitondra mpampianatra namany ho avy etiny an'ity. Tsara marigny moa fa zabe magnondro ty mirasa aroy, misy zone est, misy zone ouest. Ny moaly zao tagny amin'ny zone est be magnondro be, ny any amin'ny zone ouest eto Befotaka. Ke zegny ny etsiky nataonay mba nahatongavandro jiaby io voro maro karaha io ny an'ity. Talohan'izao hetsika izao dia maro ireo olona no tsy raha lala akory ny zony amin'ny fiahiana ara-tsosialy, sady tsy nanam-potoana akory ny karakarana itota taratasy no mikasika an'izany. Zary lasa ambany zavatra na very mihitsy aza ny zon'izy ireny. Maro ary azo tsampahintanana kosa nefa ireo tombontsoa azon'izy ireo vokatry ty hetsika nataon'ny Knaps amin'ny fidinana ifotony ity. Maro zegny raha tsy hainay sady tsy hain'ny mpampiasa koa amin'ny anjarandreo io. Ke anjaran'ny Knaps zegny magnazava amin'olo jiaby.
tsy vitany hoe ke mpampianatra ny frama io fo na mpampianatra perinasa fa na olotsotra no agnazavagna maro ny olotsotra zegny ny asa nandavataogno tsisy droambo anazondro ke izo azavaigna amin'olo jiaby tsy voatery mpampianatra fona tegna mahafaly za be nihetsiky ny knapsa satria manko ne zaho aza za mpitondra rô mba misy ny raha tsy haiko za miaraka amindreo zao no afantarako raha bebe kokoa betsaka ireo olon-tsotra no liana tamin'ity tolo-dra ranomeny knapsa ity anisan'izany ohatra Andriamatoa Zaravita 4 taona tatsambo efa mpisotro ronono ny tenany tonga ty aminay knapsa hitako fa mahafapo za le vala fagnotoniagna napetraka ny knapsa satria zegny mametraka fagnotoniagna zaho valiany ary magnazava koa izy manoro hivitra za koa izy de mahafinaritra zaho mety va le olagna satria za mbo tsy nazo le volanjara fa maly le fagnazavagna napetraka andro amiko zegny magnantegna zaho mety mahavelombelogn'ny sofin'inaka zegny le fagnazavagna ke za ndraiky tsy jano karaha fa ikarakara dossier koa za zegny ankoatra ny fametrahana fitarainana dia fotoana fikarakarana antota taratasy ny guichet forain teto amin'ny EPPB fotaka dia isan'ny tonga teto Ramatoa Maria niasa tamin'ny taona maro tao amin'ny orinasa siramamy Osibe ny tenany fahiny koa eto amin'ny toerana ty Androany zegny naregny anareo knapsy ho avy eto zegny satria niasa tamin'ny sirama zegny za tamin'ny voalohany zegny tsy ary nazo carte knapsy ke tonga eto an-toerana zegny anareo zegny nangetaheta zegny za navy eto zegny ka voavaha le problemnaka fa nazoko soma tsara le carte knapsinakay nahavelombolo ny fahitanareo olona maro tonga nanohana izao hetsika nataon'ny tahiry-pirenena izao raha mifatsapanay anazy aloha hatreto an dia hitanay an fa tena maharisika ilay olona zany ary tena liana tanteraka tokoa ary dia tena faly mihitsy a manano faly hoe mahita hoe knapsa midina ifotony a ny karakara any zareo a noho ny fahalavitan'ilay toerana zany ary ny etodiana dia hiazo ny faritra matsiatra ambony indray ekipan'ny knapsa andeha hikarakara ireo mpiasa sy ny mpampiasa any Ambohimaso fianaratso faharoa Kalamavono ary Ambalavao ho entanina sahady ireo olona rehetra liana amin'ny asa ny tahiry-pirenena momba ny fena ara-tsosialy